sy ny mpitondra fanjakana no mitaky ity zavatra ity fa ireo vahoaka mila fanovana tadidio tsara fa zany hoe zava-dehibe zay hoe mila fanovana zay fa raha mpitondra fanjakana zay efa maro toerana eo ny mahamay azy zany de hoe ahoana ny ampamarim-pototra sy misimisy koa an'ity zavatra ity ohatrany hoe ianao ve raha atolatina raha petraka ianao ambony etraka eo amin'ny piscine ohatra de mba mitapy andro eo anao inona ny zavatra angatanao tsy hoe mba natery jus de fruits de accent kely ty parasol ity mba ho metimety natery lunette solaire zay ka tsy zay nefa ny zavatra misy fa ny fitondram-panjakana mihitsy no isany manao hoe tsy maninona fa dia avelao ary iroso amin'ny fividianana itsika satria izay no andianantsika amin'ny fahatonina politika izay no anajarantsika zany hoe fiverenana amin'ny mahara-dalàna retour à l'ordre constitutionnel ka izay mpitondra fanjakana izay ifandimby eo dia amin'ny alalan'ny rotsabato ihany amin'ny alalan'ny fividianana no ifidianantsika anazy fa tsy sanatry izany akory olom-boatendry toy ny zavatra mitsevana ankehitriny ka manamafy ilay voalazako teo hoe ny vahoaka malagasy no efa mangetaeta izy zavatra ity ary miantso any amin'ny mpanao politika rehetrarehetra tsy hakanavaka ninona akolafy misy azy aoka mba samy hoetaniny zany hoe fitiava-tanindrazany tsika ary amin'ity zavatra ity de tsy ny tena tsika ny tokony hojery atsika fa aloha mba hijery lavidavitra koa hoe ireo taranaka faramandimby inona tokoa moa ny zavatra azo apetraka tsika amin'ny taranaka faramandimby amin'izao fitondrana olona lovana zao ifandimbiasana ny toerana amin'izany fitantanana ny firenena izany inona no azosika ho apetraka olovan'ny tantaraka manoloana ny tantara ka zay moa eto de ohatrany mba te anome fomba fijery hafa kely ihany zany amin'ny lasindray fampelezakevitra satria isy moa etsika zay etsona ny ponina Tananarivo ary isy mitovy amin'izay ihany koa isaky ny reny vombaritany manerana ny Madagasikara amin'ny alahady zao zany dia anao lay atsika hoe le relais du ENY izy io moa zany dia karazana azakazaka madinika iangy amin'ny boriboritany enina raha ho an'ny eto Antananarivo fotsiny ho lazaina ka misy zany ireo mpikambana eo anivon'ny komity manona ny eny izay ivondrona amin'ny boriboritany misy mpifaninana ao anatin'izany zavatra izany amin'ilay azakazaka madinika tsy de lavitra fa eo amin'ny 10 kilometra eo angamba rahabe indrindra ny alavita ny toerana fiangana marapatonga any amin'ny fiafarany fa ny tsara mariana de tsy misy fisoratananarana de ny meloa amin'ny zavatra io ary misokatra ho any rehetrarehetra na mpanao fanatanjahantena tena hoe matianina ianao professionnel na mitovy amin'ny tenanay hoe mba intizy sportif occasionnel na de tena hoe mba te handray anjara fotsiny tsotro zao fa mba ite hitondra ny fanamina am'izany hoe fandanianiany zany betsaka ny tanora ary na ny ankizy ara de tena manasa ny ankizy na ny ankizy tsy mbola andeha hifidy aza fa ny ankizy ambatina ny 12 taonany miakatra de asanay ho marobe zany satria ilay fiaraha-mientana amin'ny hoe ametraka tontolo vaovao tsika ho amin'ny ho avy ary ilay relais amin'ny maha-relais anazy moa tsy fantatra ahoana ny afantsika mandika teny malalaka an'izay amin'ny teny malagasy hoe ampitapitao ve dia maneho sady zany eto le hoe toetsaina etitrika andrafetana zany repoblika faefatra izany tsy ilaina zany ny midongo toerana raha eo ampelantananao ny fitantanana eo ampelantananao ny fahefana ka rehefa matsiara anao fa reraka matsiara anao vavizana dia jereo fa tsy lavitra anao eo ihany mety misy olona afaka manohy ny ezaka izay novitainao dingana anao azonao atao fa ny ezaka mbola mitohy ka misy olona hafa ihany koa afaka manohy iza zavatra izay le ataoko hoe filozofia na sotoavina nga ao anatin'ny finosiny io azakazaka madinika na relais du ENY io izy io araka de hoe tsy misy fisoratanana fa tsaingy zao zay mpandray anjara kosa zay tonga voalohany dia mba omena fanamina izany hoe isy fizarana t-shirt zany ary hoizana moa mba isy fizarana koa hoe tsy fantatro mba rano kely na ranom-boankazo fa nalana hetaheta an'izay mpiazakazaka izany ary araka irodorodsika zany misy moa no sosikevitra nataondreo namana aminao hoe maninona moa raha entina mihitsy izy ta hoe karazan'le bulletin lehibe iny zany no entina miazakazaka dia ary amin'ny fariny ary ataontsika ohatra le vato fandatsahana azy iny moa tsika urne transparent inona atao angambany tsy de tena izay loatra fa azosika atao koa hoe matondra saina itsika raha boriboritany enina zao azo latsika fa Madagasikara dia misy faritany enina raha ny teo aloha ny fomba jereny zany
ka mety ny saina anankiray mety afaka mametraka tsika ny armory ohatra hoe Antananarivo ny anankiray Fianaratsoa Tomasina Tamatavy Diego ary Toliara ono andra manto talen fampelezakevitra vetivety mazava amin'ny olona ve hatreto le bulletin unique satria zay zany ohatrany hoe fisalasala indrindra ireo mampanao komity manoana nitsy zao ohatra hitako hoe ny amin'ny Manala-Manga de milaza hoe ohatrany tsy mazava amin'ny olona le bulletin unique tokony nampina amin'ny fotoana nanazavana azy fa folo ohatra nefa zava-baovao ohatrany tsy ho zatrany io ny olona manahoana ny fijeranareo azy tany amin'izay toerana nalehanareo tany izy aloha de tsotra satria zay variana betsaka ny toerana zay misy tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa ny zavatra mazava rehefa mahita lay soratra eny ny olona tsy ilaina akory izy mamaky fa fatany hoe ity zany no safiditsika raha hiara-dia amin'ndrareo satria misy hoe isika no eny tsy ilana olona mahay mamaky teny sy manoratra dia fatany hoe ilay anabo motondrao hoe ilay ambony miloko mangamanga eto amin'ny raha mifanatrika aminao moa zany io bulletin tokana io de aty amin'ny akavananao zany ambony eo no marina azonao marina io ampetatondro amin'ny raha mainty raha misy saribao moa de azonao atao ihany koa zany fa ny tena tsara de hoe maka raha stylo tsika zany na persiliage fa iny moa tsy de tsara loatra ny persiliage fa angambany mety go azony olona fafany iny fa aleo de stylo mihitsy stylo B dia marina zany eo amin'le faritra misy neny ambony ka izy io raha ny fijerinay de na ny tena olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra azy vao nazavana indray mandeha fotsiny ihany amin'ny akalamanjana dia voarainy zareo zay zavatra izay misy androany zao hitako amin'ny gazety l'Observateur fanazavana zay tena tsotra fividianana lampandrena hoe zonao misafidy adidinao no mifidy de asehonao le bulletin hoe ohatran'izao le bulletin ka raha isafidiny eny ianao de toy izao ny fomba afana anamarianao zany rehefa vita zay zavatra de aforotra ao roa ilay bulletin mba tsy ho tazana zany ny safidinao mba tsy hamono lay vato zay vao arotsaka ao anatin'ilay vata mangarara na ny urne transparent ka angambany mifitentsika hoe ny tsy te andre dia mbola zavadoza noho ny marenina ny tsy te ahita dia adala noho ny jamba fa ny tsy fahaizana kosa ny manao ny safidy amin'ity bulletin tokana aty dia angambany efa tena fanahinina mihitsy satria efa betsaka ihany na amin'ny fampelezakevitra na tamin'ny aino amanjery no nentina nanazavana zavatra any fa tsy maintsy misy foana moa etseroa ny mpanoariana zay miezaka foana no mitsikera ary miezaka ny tsy ampandavilary zany forosotsika amin'ny tena fanovana tanteraka izany dia makasitraka ary makatelona ihany koa ny vahoaka malagasy manerana no satria fatare fa manerana no so fa maromaro any toerana lovanay zay tany Mahajanga any Tomasina ary tsy ela ihany koa niaraka fahinoana azy dia ipakatra any avaratra any zany radio Viva zany ka dia ararotina isorana ny vahoaka malagasy zay mandre ity onjam-pe Viva ty amin'ny fandraisana ny komity manona ny eny sy ny taleny mpampelezakevitra satria tena nahafapo tokoa ary mendrim-piderana ny fahendreny vahoaka malagasy amin'izany forosona amin'ny fividianana ny lalam-panorina vao zany ao anatin'ny filaminana tanteraka azy fanajana ny fahasamihafana tanteraka ihany koa mankasitraka indrindra ny talehan'ny fampelezakevitry ny komity manoana ny eny itsika nitondra izay resaka izay teto amin'ny Viva Radio dia manao mandrapitafa